ambin'ny voninahitra ihany koa any Ahosoa. Tonga rehetrika eo amin'ny fampianarana vaovao. Ny androantsika dia mitondra ny laharana voalohany ny amin'izao andihana fampianarana izay ho aroso indray orinasa izao tontolo izao. Mirary soantsika etra samy hotahina soasady eo ampandenesana izao fampianarana izao, ary dia miantso antsika rehetra andao hiaraka anaraka ny teny, anaraka ny fampianarana. Ny lohateny moa dia hoe Yahova no ny tenandry anaran'ilay Andriamanitra Abrahama, ary ny ankoatran'izay zany dia tsy izy dikan'izay, izay no porofontsika eto indray. Dia matoa koa fa samy fahalidontsika ato an-tokantrano ato hiaraka sy hiaina hijery ny fampianarana ny mamarina ny anarany hoe Dada Yahova, Yahova. Voalohany indrindra aloha zany Andriamanitra Abrahama zany, zany Andriamanitra Abrahama zany dia Hebreo, ary izy no niteraka any Ismaël sy Isaka, ary avy eo nefany Andriamanitra io na Elohe eo amin'ny Israelianina, izay ny dikany Andriamanitra zany Elohe amin'ny Israelianina, dia nanao fanambarana fa any amin'ny taranaka makany amin'ny Isaka no ahafantarana anazy, any izy no mandeha. Ka mbola tsy hiditra eo aloha tsika, fa aleotsika aloha hijery an'ilay hoe iza ilay anarany. Dia izay tsika vao hijery hoe iza daholo no mahalala anazy taorianan'izay izy nafantatra azy izay. Dia hitantsika fa ny farana tany amin'ny Moshe io fahalalana anazy io. Moshe na hoe Moizy ozy ny sasany, na hoe Moses ozy ny sasany, na hoe Mosa ozy ny silamo, dia hiaraka ho jerevantsika daholo ary ny teny nambarana io Abrahama io sy Moshe mikasika amin'ny anarany. Meloha izany aloha zany dia hijery datitsika hoe tany amin'ny taona firy no nisy zany Abrahama zany aloha, ary tany amin'ny taona firy no nisy zany Moshe zany aloha, satria nanonona anarana tokoa zareo mianaka ireo. Satria azo lazaina hoe zafikely lavitra be mihitsy zany Moshe zany, zany hoe mety taranaka any amin'ny fahadimy any ho any angambany io Moshe io. Raha ataontsika hoe maka taona hoe eo amin'ny 100 taona eo zany sala taona tamin'izany dia maty, dia any amin'ny taranaka fahadimy misy an'izany ary Moshe zany taorian'ny Abrahama. Ka ho jerevantsika aloha zany, ndaontsika naraka kely tantara hoe tamin'ny taona firy nisiny zany i Abrahama sy Moshe zany, satria izy no niaraka tamin'io Andriamanitra io voalohany, ary nanonona ny anaran'io Andriamanitra io mihitsy zareo. Dia aloha jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy nisy azy, ary ao anatin'ny boky inona no misy amin'izareo. Dia ho jerevantsika hoe ny boky misy azy aloha mazava ho azy fa boky ny Israelianina zay, ary io dia efa tany amin'ny taona moins 2000 tany ho any, raha ny exactitude dia eo amin'ny hoe eo moins 1800 eo ngambany izy io. Andao no jerevantsika kely araka ny manampahaizana moa fa samy mahafantatra ny tantara araka ny sary misy hoe tamin'ny taona firy ny existe zany ataontsika Abrahama zany. Hoe jerevantsika kely somary jery tsika aloha hoe azo kely tsy maintsy mbola jerentsika ataontsika miadana mihitsy. Dia manaraka antsika ataoko miadana be mihitsy ny fandehany tantara. Dia rehefa misokatra le soratra, ka mialohan'izay aloha zany dia efa tantara amintsika hoe
i Abrahama io no niona tamin'io Andriamanitra io voalohany. Efa meko ho any daty araka nyteneko nareo hoe tany amin'ny taona moins 1000 isan-tany misy anazy io. Eny hojerevako kely vetivetika io. Fa aloha arahantsika maso kely io zay sary zay hoe tany ho any nisy an'izay tany amin'ny taona moins 2000. Ary Mose kosa iny dia tany ho any amin'ny taona moins 1500 manodidina tany zany. Zany hoe fa ela moa ny tantara fa mavoaka antsika eto ihany hoe tany amin'ny taona firy no tena nisy anazy io. Ary io Abrahama io no nanonona n'io Andriamanitra io voalohany. Ka izy moa zany amin'ny maha-Hebreo anazy, amin'ny maha-Jiosy anazy, amin'ny maha-Israeliana anazy, satria izy no niteraka an'ireto Israeliana reto, dia ao amin'ireo Israeliana reo zany hitantsika ny boky. Zay zany izy andaraka kely an'ilay tantarantsika dia tsy maintsy alevantsika araka ny tokony izy dia hitanareo tsara hoe tena voaporofo mihitsiny fa zany Abrahama zany dia tany aloha be tany, dia Mose koa tany aloha be tany, ary izy mianakareo niara-ny antson'io Andriamanitra io dia hojerevantsika iza le nantsony. Dia hitanareo tsara fa le nantsony izy mianak'irio dia le hoe Yahva. Ary tao amin'ny andro Mose moa dia tena lasa hoe Yahva zay. Zany hoe tena mipetraka tsara mihitsy zany le anarana hoe io Yahva io no raha ny Andriamanitra Abrahama io. Io le tsy tia fahotana ary tsy tia mpanao ratsy. Izay le voalazany amin'ny Isia 4:5-12 Isia 4:5-12 hoe indro ny tanany avatsy fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mary. Isia moa zany dia manana n'Andriamanitra ny Andriamanitra Abrahama ihany ny Andriamanitra Isia satria mpaminany Israelianina daholo reo. Zany hoe ity resantsika zany dia zareo Israelianina satria Abrahama dia razamben'ny Israelianina ary reo Israelianina reo no tena niaraka taminy. Jerevantsika daholo izy zay no mahatonga ny hoe ao amin'ny bokin'ny Israelianina no hitanao tantaran'io Abrahama io fa tsy any amin'ny boky hafa mihitsy fa ao amin'ny bokin'ny Israelianina. Samy maniry tia hita daholo sy tia hainy daholo tsika rehetra zao dia aloha jerevantsika hoe iza ny tena anaran'io Andriamanitra Abrahama io dia ho porofontsika mihitsy le izy hoe tena io Yahva io mihitsy ny ve. Izay no porofontsika aloha zany amin'ny androany. Dia tsy misy mahafantatra an'io Andriamanitra io fa tsy Abrahama dia Mose. Dia Mose moa zany nantsona hoe Moïse na hoe Moses ozy ny sasany na hoe Mosa ozy ny Silamo. Dia izy ihany koa nanonona n'izay anarana zay hoe Yahva zay. Aloha jerevantsika daholo zany zay. Ka nidirantsika ao Mose dia tsy maintsy hijery ny taranak'i Abrahama tsika hoe nakaiza ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakaiza dia hitanao fa niala avy amin'ny Abrahama izy dia nakao amin'ny Isaka araka ny teneniny. Ary ny mahafantatra n'izany tantara ny teneniny zany dia mbola zareo Israelianina ihany satria i Mose daholo no nanoratra n'io tantara rehetrarehetra nataon'i Abrahama io. Mose zafikeliny zany dia izy no nanoratra anazy zany dia tonga teo amin'izay fahafantarana ny anarana zay hoe Yahva. Dia manome ny fanaporofona amin'izay moa zany tsika eto fa dia hojerevantsika kely eo amin'ny raha manana larosy ianao. Zany hoe larosy zany karazana encyclopédie anankiray izay misy mitenin'ireo mpikaroka eny na tsy mikaroka raha moa dia efa mahafantatra hoe zany Abrahama zany dia efa tany amin'ny taona ela be zany tena izy. Ka io Abrahama io zany voalaza ato zany misy ohatra hoe Abrahama zao ty ambony indrindra ty ato misy ohatra hoe encyclopédie Abrahama zany misy ohatra io zany. Zany hoe momba ny Abrahama zany resantsika ity. Donc cet article fait partie du dossier consacré au judaïsme. Zany hoe zareo Jiosy zany tena manana an'ity tantara ty satria Andriamanitra Jiosy ndresana dia Abrahama Jiosy razamben'ireo Jiosy reo izy io. Dia jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy zany nisy zany Abrahama zany tena jerevantsika hoe tany amin'ny taona firy taloha izy io. Dia ny voalaza ato zany hoe patriarche des Hébreux dans l'année moins avant l'an 0 zany izy tia 19e siècle avant l'an 0
cela veut dire zany hoe tany amin'ny manodidina ny moins 1900 moins 1800 tanoany zany ny année nisy an'zany Abrahama zany zay raha zambe ny jiosy na ny israelianina tany amin'ny taona moins 1900 tanoany. Misy moa manome précision mihitsy ny sasany am'ireo ohatra ny hitantsika amin'izany ohatra ny sasany zao ato amin'ity zareo mpanoratra ity hoe tany amin'ny taona moins 1812 tanoany. Ary ohatra ny hoe jerevantsika ty sary ity dans le calendrier hébraïque la tradition juive s'appuie sur le Midrash Seder Olam Rabbah qui fixe la naissance du patriarche en l'année 1948 après la création, soit 1802 avant l'ère chrétienne. Zany hoe talohan'ny l'an 0 zany dia tany amin'ny taona moins 1812 talohan'ny l'an 0. Zany sary anankiray hitantsika ohatra mba lamina kely le sary keto Valérie fa hotana be mihitsy le sary ato tena olana be mihitsy le zany. Zay sary jerevako reto moa zany resako zany fa tsy ny sary any mitokatranonareo any mba mijery sary koa za eto. Dia eo zany ny filazana zany tao anatin'le encyclopédie Larousse teo dia samy laza fa tany amin'ny taona moins 1900 tanoany daholo zany no nisinzany Abrahama zany tany zany. Zany hoe tsy misy talohany dia inona zany ny fiantsoana io Andriamanitra io Abrahama io ny Andriamanitra ny anarany ao amin'ny bokyny Jios satria ny Jios no manana an'io boky io zay le hoe Sefer Torah des Juifs. Ka ny Sefer Torah zany dia ny boky ny soratan'ny dadabe Moshe ary ao anatin'izay boky zay no misy ny tantarany Abrahama satria izy no tany amin'ny taona moins 2000 tanoany zany moins 2000 moins 1900 eo zany dia aleo zany ny tantarana zany no jerevantsika any amin'ny boky ny Sefer Torah ny Jios satria izy ny tranainy indrindra ary tsy misy manana boky afa-tsy zareo Jios zany boky tranainy zay le hoe Sefer Torah. Ny boky rehetra zao taty oriana daholo raha raitsy zao ny boky ny Silamo dia tatika tamin'ny taona plus 600 taty vao nisy ny boky ny Silamo. Zany hoe taty oriana elabe zany mbola taty oriana nateran'ilay mpamina ny farany israelianina satria ny mpamina ny farany israelianina dia ny prophète Yahoshua no anarany. Le dernier prophète des Israéliens s'appelle Yahoshua. Any hoe ny mpamina ny farany israelianina dia Yahoshua. Ary io le hoe tany amin'ny l'an 0 moa nametrahan'ny olona anazy io lay novain'ny olona hoe Jesosy Kristy na hoe Jésus Christ zay c'est un faux Dieu. Ce n'est pas un Dieu grec, ce n'est pas un Dieu des Israéliens, tsy andriamanitra ny Israeliana io fa andriamanitra ny Grika miforoporon'ny olona fa tsy andriamanitra ny Israely zany io. Zay zay ka taorinan'ny l'an 0 zany vao ny Islamo no nanoratra ny bokiny ka noho izany zany taraiky be le izy tsy maintsy ny zavatra original tany aloha no jerevantsika ny marina zay tany amin'ny taona moins 2000 hitantsika tao anatin'ny rehetra zay nahokaronao io dia amita foana hoe manodidina tany amin'ny taona moins 2000 moins 1900 teo foana na moins 1800 farafa zay manome daty aloha fa ny tenenina zany dia hoe izy no tena tranainy indrindra. Aza atao tsara mikariko an'izany ndraiky ariko azy ianao fa eto moa zany dia efa misy manome hoe tany amin'ny taona moins 1812 tanoany na dia replay tena hoe mba nieny tena nikariko zany ka azo atao ny karoka an'io fa tsika tsy dia kariko ny dietsika fa hoe io ny tranainy indrindra ny malalan'Andriamanitra zany atsisy afaka maly an'izany tsika. Ary ny manana ny boky tranainy indrindra ny tantaran'izany dia mbola dadabe Moshe koa na i Moïse na Mosa. I Abrahama moa zany io ny azo lazainy hoe dadabe mifandimby dia nisy andry Moshe taty aoriana. Moshe moa na hoe Moïse na hoe Moses ozy ny anglisy, misy koa ny hoe Mosa ozy ny Silamo. Dia izy indray dia tany amin'ny taona moins 1500 tanoany Moshe zany. Rika tsika jeren'izay date de naissance Moshe zay atsika approximative indray izy aloha
jerevantsika tondray aloha. Izy moa ny atao anatin'ny baiboly ato ny anarany de tsy maintsy ataontsika zay fa le anarana hoe Mose anarana Jiosy zay. Eto ndray tsika zao mahita hoe vonovoka mihitsy tsy de zao mihitsy ny teny ato hoe par conséquent Moïse qui selon la Torah, io le voalesantsika teo Torah io a vécu 120 ans, serait né en 1560 avant l'ère commune. Il serait mort en 1445. Zany hoe ny fikaroan'ny pikaroko an'leny le pikaroka an'le ina moa zany le pikaroka an'le datidata iny de nametraka hoe Moïse de tany amin'ny taona moins 1500 tany hoany no nampisy amin'ny Moïse zany hitatsika io izy io. Zany hoe mbola tsisy talohany koa ny santsika rehetrarehetra reto hoe na ny bokin'ny Silamo koa na mbola tateorinana be mbola voavokako indray le izy zany. Reo raha tsika mamaky dao de hitatsika mihitsy ny hoe marina ny teneniko tanareo fa tsy mamorona aminareo mihitsy ny i dadabe Moïse ndray zany de araka ny voateo tany amin'ny taona moins 1500 tany alohan'ny l'an 0 zany dikan'izay ny tena nisiny. Atsika jery toeran-kafa ndray aloha mbola tsy hidirantsika teny fa jery toeran-kafa atsika aloha aty ato tsy ny tantara ty anakaiky aty fa hijery anakaiky atsy ty le nivovakitsika teo aloha jery hafa tsika. Mbola tsy mahita atsika aloha fa nareo ikariko kely ihany le hoe mambe-polo fanareo zany hoe tany amin'izany daty manodidina zany mihitsy ny daty naterahan'ny Mose zany. De zao misy anakaiky koa satria araka ny fikarohana natao aloha afaka mikaroka daholo nareo na nareo koa raha mba afaka mikaroka koa. De ny tindray zao ato na ny dididina tany amin'ny araka ny fijerevana moa zany. Tsy hitako ny mety teo izy portrait de Moïse, non Moïse ben Amram de la tribu de Lévi, zany hoe taranakan'ny Lévi izy zany naissance tany amin'ny taona moins 1280 tany hoany any hoe fanakaiky tany moins 1250 moa zany. Zany hoe Mose zany sy Abrahama de samy tany aloha be tany daholo tany amin'ny moins 900 ny dadabe eny de ny zanany ndray taty amin'ny taona moins 1500 normal zany satria taoriana zany moa de nisy le hoe fitondrana zanak'Israely ho andivy tany Egypta mandry teo amin'ny 700 taona teo ka raha ny 1900 anatsorana ny na 1700 teo zany na 1800 anatsorana ny 500 de manome ny 1200 eo zany. Raha tany 1800 na 1700 manodidina any nasorana 500 elanelana le 700 na 500 taona manodidina akoatrany ererana fotoana ohatrany hoe ny date de naissance tena réel mety misy erera kely misy marge de erera kely fa le tranainy ny tena resantsika hoe lay tena hoe efa tranainy be de mazava fa reo ny ela indrindra ka tsisy manana daty marina anarana marina afa-tsy reo efa tranainy reo ary eo anatin'ny Torah-ny Jiosy mihitsy no misy an'izay zavatra zay. Ary ny bokin'ny Jiosy no atao hoe Sefer Torah reo ny boky tranainy indrindra zany hoe tsy misy manana boky tranainy indrindra mikasika an'io tantaran'ny Abrahama io afa-tsy ny boky nosoratan'ny Abrahama sy ny boky nosoratan'ny Mose. Zava ny anjareo moa zany rova nitsofina de fa Mose ny tena nanoratra ny rehetra am'izay de hitantsika am'izay fa reo ny tranainy indrindra. Raha ijeandrayntsika ny bokin'ny Silamo zany na musulmane de hitantsika fa taty amin'ny taona plus 600 vao nisy zay boky zay zany hoe efa taty oriny ela be zany no zany zany tsika zany tsy maintsy mijery ny famarinana tsika satria famonjena de hoe mamonjy olona tsika aiza ny fomba hamonjena olona de miteniny marina dikan'izay tsika jery sady tsy mamorona mihitsy nefa boky foana no resantsika.
hoe aloha rahatsika kely a eto zany amokany hoe tamin'ny taona findray a nivoan'ny bokyny slamo de anjerevantsika eto zany de trany dia avoakatsika ry zany ny filazana indray a aty tsisy afaka iteny tsy marina kosa ny teny satria ny boky ara de milazany zany ny sary rehetra koa ny teny an'izay. Il est composé des révélations faites par Dieu au prophète Mahomet par l'intermédiaire de l'archange Gabriel entre plus 612 et 632. Il est l'acte constitutif de l'islam et sa référence absolue. Voilà. Zany eto zany tsika dia mahita mihitsiny hoe ny bokyny slamo kosa zany a zay noentin'ny prophète Mahomet ozy ny ao amin'ny fivavahana slamo de manodidina tany amin'ny entre 612 et 632 tany hoany. Zany ny taona nanamboarana anazy zany zay satria za teny hoe année de création du Coran zany nataoko titria de afaka manoratra an'izay daholo nareo a de io ny dady avoakany zany zay de tindray misy tsy mbola fanazavana anankiray a quand est sorti le Coran, les plus anciennes versions complètes du Coran dateraient du 9e siècle, 9e siècle. Des fragments très rares pourraient remonter à la fin du 7e siècle ou du début du 8e siècle. Zany hoe tokoa zany de misy milaza ndray hoe somary tatika hatramin'ny taona moins 600 taty ho any daholo zany le izy zay ny tena tinitenina zany zay. Ary izy nanoratra ny Coran voalaza ato mihitsiny a mazava-be mifanatin'ny bokinareo any daholo zany dia ny voalohany de tany moa zany de ilay mpitarika anazy vakitsika teny tany de toy ny anisan'ny mpanoratra toy de ny kalifa Abu Bakr tany amin'ny taona 1632 1634 reto zany a efa ilay mpanoratra taty-oriny fa ny création créateur an'le izy de efa hitatsika taloha tarikatra hoe ny prophète Mahomet no nanoratra an'izany Coran zany ny bokin'ny Coran zany tamin'ny alalany fanambarana zany mazava ho azy Gabriel archange anjely Gabriel zany ramizay de tany amin'ny taona 1612 sy 1632 tany hoany zany dia mazava ho azy zany fa raha izay sary nresantsika teo zay de ny manana ny tranainy indrindra ny amin'ny resaka Andriamanitra Abrahama ity satria moa tsy ny Slamo koa miteny hoe Andriamanitra Abrahama ny azy moa teny hoe Ibrahim ny anaran'ny zareo ndray fa Elia miteny hoe Abrahama satria le izy tany amin'ny bokin'ny Jiosy nahitana anazy voalohany de ny Jiosy nanona hoe Abrahama de zany hoe le Andriamanitra Abrahama zany de tena i Abrahama mihitsy zay no anaran'izay. Ary satria moa samy miaraka milaza fa samy miteraka ny Ismaël sy Moïse ireo na i Mose izy Isaka samy miaraka niteraka ireo de mitovy ihany zany le izy ny dikan'izay sary io satria Abrahama de niteraka ny Isaka sy Ismaël tokoa de zay mitokontsika hoe miverintsika ny amin'ilay anarana original de le niteneniny Mose ary teneniny Abrahama de ny Andriamanitra Abrahama sy Mose zany iza eto jerevantsika am'izay ry ny Sefer Torah. Ino ato hoe Sefer Torah? Ny bokin'ny Sefer Torah de ny boky tranaindrindra ny soratan'i Mose zay ny atao hoe Sefer Torah bokin'ny soratan'i Mose io ary bokin'ny soratan'i Mose io ao anatin'io ny tantaran'ny Abrahama ary atin'io ny tantaran'i Mose niarahany tamin'ny Andriamanitra sy ny niarahany tamin'ny reto Israelianina reto. Ka raha vao mino Mose anao zany de mino ny Abrahama de tsy maintsy jerevantsika ny tantara original araka amin'ny bokin'ny Jiosy ny Sefer Torah satria io ny écriture tany amin'ny taona moins 1200 moins 1300 tany hoany
ohatrazay koa ny Abrahama tany amin'ny taona 1800 1700 manodididid tany daholo arakaraka ny daty moa tsy de tsika tsy miady hevitra hoe firy ny exactitude ny daty fa nijerevantsika hoe iza ny trandray indrindra fa akamatra ny aina zay de mety efa tsy haintsony tena original hoe tamin'ny taona firy mariny ity fa nijerevantsika de hoe iza ny tena le livre le plus ancien any iza ny tena trandray indrindra fa any no ahitantsika ny fahamarinana de mazava zany fa arak'izay nomeko antsika teo de misy référé amizantsika zany amin'ny bokyny Jiosy ny Sefer Torah ny Jiosy atsika hoe jerikely ny eto hoe Sefer Torah raha misy ato zany hoe manometsika ana foana zany hoe zao ny fomba fijery ny fahamarinana de afaka midinenao koa reha afaka mijery ty ny Wikipédia ny Sefer Torah ty efa tsika ampidirina le Sefer Torah en hébreu livre de Torah ou plus exactement rouleau de Torah en pluriel Sifrei Torah est une copie manuscrite de la Torah ou Pentateuch, le livre le plus saint et révéré du judaïsme. Io zany de milaza mihitsy hoe ny Sefer Torah de ny bokyny Jiosy lay tena tany aloha tranainy indrindra zany zay ny tena tenena am'izay sary zay zany araka ny voalazato zany de ao anatin'eo zany moa ny teny nambaran'ny Moshe livre de Moshe na atao hoe Pentateuch zany production d'un Sefer Torah io ambany indray selon la juive un Sefer Torah ou Sifrei Torah est une copie du texte hébreu des 5 livres de Moïse, c'est le Pentateuch, le Pentateuch zany zay ka eto zany lay atao Sefer Torah zany de le boky 10 soratan'i Moshe zay le hoe Pentateuch zany zavazany am'izay ohatsika rehetra zany hoe ny Sefer Torah zany misy ny original ny boky ny soratan'i Moshe le tany amin'ny taona moins 1200 na moins 1300 tany alohan'ny l'an 0 io zany tranainy indrindra mazava ho azy zany fa raha ijery ny anarany Andriamanitra Abrahama zany tsika de ijery ny anarany araka ny bokyny Sefer Torah ny Jiosy io ary tsika manana to Eliam manana andao jerevantsika tory ary hoe nanonona an'io anarany tokoa ve Abrahama de anaran'io Andriamanitra io de iza ny anarana nytonon'ny Abrahama satria zareo ny tranainy zany zany hoe zay tateoriana zany mazava ho azy fa tsy azo considérena ny antony raha mahita ny original ve anao tsy le hoe makany original automatika nge zany ka rehefa ho any amin'ny original tsika ny anarany Andriamanitra mahany original de aloha zay nytonon'ny Abrahama sy Moshe no jerevantsika iza ny tonono zareo araka ny Sefer Torah ny Jiosy satria mazava be hoe livre ny Torah de soratan'i Moshe vitantsika io le Pentateuch zany io livre de Moshe io livre de Moïse any atao hoe Pentateuch zany io misy an'io entre parenthèse mangamanga io livre de Moïse na Pentateuch zany hoe ny Pentateuch zany soratra Moïse zany hoe ny boky 10 Genesis Exodus Numérie Leviticus ary Deutéronomie zay moa zany livre soratan'i Moshe zany fa misy ny tantaran'ny Abrahama kosany misy ny tenin'ny Abrahama teo amin'ny bokyny Genesis de ndao tsika ary hijery ny tenin'ny Abrahama raha ny antsoan'io Andriamanitra io izy de iza le nantsoiny araka ny bokyny Jiosy aty de mahay an'izany daholo ny rehetrarehetra ne amariko fa zany tsy misy fanaratsiana an'iza mihitsy zany tandremo fa zany Elia zany de mpamonjy olona ary mpanavitra olona de misintona ny olo hoe andao hitodika any amin'ilay tena Andriamanitra marina mamonjy manala ny fahotana ary tsy tia fahotana satria ny objectif an'io Andriamanitra Abrahama io de manala olona ny fahotana ary mametraka olona
rendre quelqu'un parfait, zany hoe atao zay tonga olona anankiray ho parfait. Ary ty Andriamanitra Abrahama toliko aminao ty zay anarana hoe Yahva ho jerevantsika de lasa parfait ny olona miaraka aminy. Ary ty olona miresaka aminareo ty ny parfait voalohany eto ambonin'ny tany Elia. Raha tsy avy zahay antsonareo hoe ndao hiaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama zay tena maro io fa zay miaraka aminy hoe tena lasa parfait rehefa avy eo e ndao hiaraka aminazy zany. Zay ny anton'izao famonjena zao satria io Andriamanitra io de parfait. Raha tsy zavy izy miteny hoe za tsy hiaraka amin'ny mpanota, tsy mila olona non parfait izy zany, tsy mila olona tsy tanteraka izy zany, fa ny ilainy dia olona tsy manota intsony. Ary zao Elia mampiantanao ny fampianarana zao dia mitarika sy mitonanao ho lasa ho tsy mpanota intsony, satria efa be dehibe ny tsy mpanota eto ambony tany zay miaraka amin'ny Elia. Ary ianao anisan'ny antsolo satria io Andriamanitra ny Abrahama io lazaiko anao tsy tia mpanota zany io, tsy tia mpanota io. Zay no natonga ny mpamina ny Esaia amin'ny teny hoe tsy mihaino ny mpanota zany io Andriamanitra io, ary tsy mihaino ny olona tsy tanteraka. Ho resantsika daholo moa zany fa leo dia tsy kelikely aloha dia ho porofoko aminareo amin'izay olombela rehetrarehetra fa mpanota daholo no rehetrarehetra reo. Na misy miteny ary any hoe zay tsy mpanota dia mbola mpandainga koa ianao, fa mpanota daholo nareo. Fa ny ateo tsy mpanota dia miantso ny Andriamanitra Abrahama hoe Yahva io. Daholo rehefa tsika raha ny tenin'ny Moshe mikasika ny dadabe Abrahama zany vaketsika aloha amin'ny teny gasy. Lasa le teny gasy teo aloha amerina kely karoka an'izy teo. Somary jelikelytsika. Genesis zao 12:8 ataoko amin'ny teny gasy dia avy eo avadiko amin'ny teny hébreu. Genesis 12:8 zao vakitsika voalohany. Genesis 12:8 ary nifindra ny ala teo izy hankany amin'ny tendrombohitra atsinanan'ny Betela ka nanorona ny lainy teo anelanelan'ny Betela tao andrefany Sihay tao atsinanany, dia nanorona na altara teo koa ho an'ny Yahva izy ka niantso ny anarany Yahva. Tsy izy io fa i Abrahama io resahany teo niantso ny anarany Yahva i Abrahama zany. Ray zay Genesis 13:4. Genesis 13:4 dia tao amin'ny tany izay nisy ilay altara nataony tamin'ny voalohany izy, ary dia niantso ny anarany Yahva teo Abrahama. Ny Abrahama zany dia niantso an'ilay Andriamanitra tamin'arany hoe Yahva. Dao tsika ry jery an'io anarany tokoa tsika amin'ny teny jiosy, satria ty zao ohatra ianao teny gasy ange fa sy teny hébreu. Dao vakitsika ary ny teny jiosy zany dia vakitsika ny teny hébreu amin'ny bokiny Sefer Torah jiosy. Amaky an'ity zany tsika zao. Vakitsika le Genesis teo Genesis 13:4. 13:4 angamba izy teo 13:4. Ty zao anakaiky fotsiny dia fahampy antsika zany ty zao. Eto tsika le hitan'ny anarana hoe Yahva. Voilà. Eto zany ny teny hébreu le rangitra koa dia hito le Yahva zao hito. Izy aleo alaiko sary dia hitanareo. Alaiko sary le izy. Opiako sary kely dia avy teo dia transferiko aminareo amin'ny eto ihany fa tsy mandeha lavitra koa fa eto ihany. Hitanareo amin'izay le izy. Ty zao lay ina moa? Lay Yahva zao ty. Io. Ilay matotsika menamena. Io. Ty zao le Yahva ty io zao lay anaran'ny Andriamanitra ny Abrahama io Yod Ea Evava Ehe. Io zany le anarana io. Zao ataontsika maitsomaitso eto ambany eto. Ohatrany tsy dia mahatsara. Da mahatsatsatsy le tsoratra fa tsy manino. Io zany lay anaran'ny Andriamanitra Abrahama
de ito ny famakinana azy eto zao aloha alefatsika am'izay ty ampidirina aloha tafiditra de avakitsika am'izay de iny fiantsonany ty anarany hebreo ty iôda ty voalohany ty de he ty faharoa ty de vava ty manarakaraka ty de he de ny fiantsonany io Yahva zay ny fiantsonan'izy io zay ny anaran'izy io zany rehefa vakina hoe asomary azavaiko amitsika kely amin'ny teny anankiray ohatsy aloha jery tsara ngamba leotsika tsade mijery ny teniny dadabe Mose satria i Mose no efa namaky an'io anarany voalohany de aleo alaitsika vetrany ny fomba namakiny anazy zany tande azakazaka makany amin'ny Mose satria i Abrahama ny antso an'io anarana io Yahva io de dao jevatsika koa neny Mose zany iverenatsika le ato io de io le Yahva teneniko anareo zany ty saingy ato moa zany le traduction le anarana misy miady hevitra be am'ty anarana ty hoe ina marina tena famaky an'ity satria lay Yahva eto zany aveko alaina sary kely le mandeha de hojerevantsika fomba famaky anazy de izay mamaky an'le nanomboka anazy nefa ny afaka mifahotana zay ny zavatra misy zay de ity Yahva ty ty ôdy hevy ty ito famakina anazy ito zao io famakina anazy de ny famakinan'io ho ampianariko atsika eo rehefa aveo iôd ia de ahasa de vea de ahasa toyzany ahoana ny fomba anaovanao zany ka itinga io vakika io fa azavaiko andreo fanoratana anazy zany hoe ny jiosy mantsy mamaky teny avy any amin'ny droite makany amin'ny gauche de ny famakinan'io Yahva zay ho ampianariko anareo mihitsy aveo aloha jerevantsika fotsiny le sary zany hoe ty zany rehefa tena vakina am'izay ny fomba famakitsika normal de hoe Yahva io zany hoe nitako ato kosa ne ohatrany hoe W de ato amin'ty anelanelany ty tsy misy ato zany io teneniko io aiza ny ato ary ahoany ty fantena mipetraka dolo anakireo ahoany reo teny reo satria raha amin'io teny Yahva io de tsy hita io zavatra io de ozy komantsana hoe andao ho jerevantsika dolo ny dikany ary aloha ampidiritsika le mandeha zany iny de tafiditsany iny aloha de ndao atsika rijery dikany reny ndao tsy aloha iverina makany amin'ny Mose indray de zay tsika vo iverina etotsika makato amin'ty teny dadabe Abrahama ty ho any Mose tsika aloha de rehefa hitatsika ny teny Mose de voavakitsika am'izay io ahoana famakina n'lay narana Yahva teo zany dao vakitsika indray ny bokyny Mose zany zany misy anazy ndray ary ikatra ny bokyny Exodus ny dikan'le Genesis aloha amin'ny teny hebreo dia Bereshit ny anarany Genesis amin'ny teny hebreo de ndao tsika ary jery am'izay le Genesis fe misy teo bokyny Mose ao amin'ny Exode bokyny Exode moa de Shemot amin'ny teny hebreo io izy io Shemot amin'ny teny hebreo de ty Shemot ty zany amin'ny teny hebreo Exodus amin'ny teny hafa firenena amin'ny anglais Exode amin'ny teny frantsay de vakitsika indray ny Exodus 15 dio fa ato i Mose no nanona ny anarany Andriamanitra zany Exodus 15:2 de hitatsika le forme le iôda sy teo fa sady mampianatra anareo zany eto ny fomba famakina le teny hebreo no mamantatra hoe iza marina ny tena anaran'lay Andriamanitra Abrahama ny fiantsonina n'lay anarana de alefako am'izay tsikelikely alefako en général aloha de idirako tsikelikely am'izay de aza mataotra fa hainao am'izay mamaky an'io rehefa aveo tily izy le zany le teny Azy Vizimrat ya ty moa zany ny transliteration l'izy Azy Vizimrat ya ka ity ya ty zany no jerevantsika hoe iza ny tondrony ty ya ty fa ty ya ty zany ny anarany Andriamanitra Abrahama satria io nomeny voninahitra zany ty ny nentsony ty ya ty ty le nantsony Abrahama zany ty tandemeko atsika eto le nentsony zany ty le nantsony de inona famaky an'ity ty le forme hitatsika teo zatsika trasy kely izy fa ty tsika manomboka mamaky teny
dia mazava-be aminareo amin'izay izy rehefa avy eo. Ty le anaran'ilay Andriamanitra Abrahama zany io, Yod C. De inona famaky an'io? De ny famaky an'io a, reo tsika aloha lefa tsika any a, inona famaky an'io a? Reo lefa tsika any satria averitsika tazomina io rehefa avy eo a, de averitsika le mandeha. Inona famaky an'ity a? De mamaly an'izay ndray a, ny famaky an'ity teny ty a, de itikatra. Ty ny famaky anazy, ty ia ty. Io. Donc alaiko sary indray aloha hoe, de averiko aminareo, alevako tsikelikely ho aho, de am'izay nareo maraka tsara, ity ny famaky anazy a, ny famaky an'io de ity. Io. Ary tsy hovaina zany ny dikan'izay. Raha vao mahita le forme Yod C tsika, de ia ny famaky anazy. Ia. Zay. De alefatsika any iny zany a, de ho ampianariko anareo. Zao ny dikan'iny. Ataoko amin'ny tableau nakaiky satria efa ampianariko any nareo de mampianatra andreo za. Nahitatsika n'ity forme ity, de zay vao mamaky an'le teny anglais rehefa avy eo a. Satria mamaky an'le teny anglais tsika rehefa avy eo hoe ty ny anarany. Ty zany a misy Yod, de he a, de vava, de he. Ohatrany hoe ahoana ny ahafantarako an'io anaran'io, ka amaky an'izay tsika avy eo tena anarany izy io. De nahita nefa antsika ity forme ity forme ty hitatsika teo, ty forme ty hitatsika ty forme ty. Fa ity forme ty a de vakina hoe ia. Zay hitatsika teo zao. Vakina hoe ia ty forme ty zany. Ia. Le vao nivakitsika teo. Zay. Satria tsika nahita ty forme ty hoe Yod, de he, de nivakina hoe ia io. Noho izany zany, ny famakina an'ity voalohany ty zany dikan'izay a, eo avakitsika ity voalohany ty hoe Yod C ty, de ty zany vakina hoe ia. Zao. Ao a. De alaitsika sarindray iny aloha, ho azy nandray antsoratra, hoe ia ny famaky an'io voalohany io satria hitatsika tamin'le forme tao amin'ny dadabe Mose le namaky an'ity forme ty hoe ity forme ty a, de ia ny famakina an'ity. De mazava zany averitsika fotsiny izy a, mba tsisy erreur le teny a, ia ny famaky an'io. Atsisy afaka mamaly an'izany sady hitatsika ke le hoe ia teo a, de nivakiany dadabe Mose hoe ia le izy. De tsy misy olo afaka mamaly an'izany koa tsy marina zany hoe iarahantsika ny tateo iny izy ary mbola ivelona antsika. Alaiko sarina iny zany dikan'izay. De ampiritsika any a, fa vita aloha zany iny anankiray iny. De ia iny a, de fa lansana izy iny zay. Zao. Lasa iny zay. Ao andray ny famakina an'le faharoa. Iny le faharoa kay. Ty ndray le faharoa ty. Ty ny faharoa ty. Tandemeko ny de avy eo vao mamaky an'le anarana am'izay a. Ty zao aloha ngamba zany evakitsika e. Ia is my strength amin'ny teny anglisy io. Zany hoe ia am my force and song. Ary hirahirako zany. And he's become my salvation. Ary izy de lasa famonjena. He is my El. Zany izy no Andriamanitra. And I will prepare him an habitation. De ary anamboatra fitoerana ho anazy a. Zany hoe ity ia ty zany a, no Andriamanitra ny jiosy. Ia no anarany. Ito moa zao de tena mazava be mihitsy izy eto hoe ia. Io ambony io. Ia na hoe Yod he ia. De io ny Andriamanitra ty ambany ty, dikany El de Andriamanitra zany. Is my El. Zany hoe amin'ny jiosy zany a, ny Andriamanitra ny jiosy a, de antsoina amin'ny anarany hoe ia, lay Yod sy he. Mazava be zay. Tsisy edina hevitra tsao fa de efa mazava ny teny dadabe Mose hoe ia ny fiantsonan'io. De ina indray ny fiantsonan'lay anankiroa farany teo zany. Ao tsika hiverina indray ary any aloha. Verina indray tsika amin'ilay ato ihany ka. De amin'ilay anankiroa farany indray tsika zany. Ito indray atsika efa nahita an'ilay forme hoe Yod C. Saingy ato indray moa nataony hoe Yahweh. Nefa antsika teo vao nahita mihitsy hoe ato amin'ity transliteration ty a, de tsy Yahweh mihitsy ny vino hoe navoan'le katolika romana hoe Yahveh ozy ny katolika romana. Satria ato amin'ny transliteration dia Yahva ny fiantsonana azy ato zany. Alaitsika sary indray izy. De misy indray moa teny hoe Yahwa io fa tsy Yahva zany. De vakitsika indray izy hoe diso koa zany sary zany fa ny famakinan'io a,
fihetsika Andriamanitra izy oray. Ny famakinany tia reo fihetsika alaina samy Andriamanitra fa voakitika izy teo. Dia zao araka nampianarako anareo azy zao. Toke izy ataotsika ty zao izy ty zao le soratra zao. Dia ny fandikanan'io zany ity akaikiny eto ty any. Ity voalohany ty fahitantsika fa iaty efa mivakitsika teo ia ny famaky an'io. Dia ahoana indray raha famakinany ty faharoa farany ty. Le ato zany ty faritsaty azy moa gauche vers la droite. Dia ahoana ny fanoratana an'ity le vava sy vava lavalava. Ehe. Ahoana indray famakinan'io. Dia ny famakinan'io zao zareo dia W A H. Dia eo ilay natonga andreo amin'ny teny hoe oa. Fa tsy oa famaky an'io fa va amin'ny jiosy. Ny jiosy dia mamaky an'io hoe va. Ohatsy rehefa tsika aloha izay teny izay hoe aiza manamarina fa amin'ny jiosy ny W dia ve ny famakinana azy. Dia andreo ndraitsika jery ina moa karazana encyclopédie akaiky amin'ny Wikipédia ny jerevantsika anazy somary jery taratra an'izay netsika zany. Andreo ndraitsika jery kely taratra an'izay sary zay. Ia moa voatikako sa mbola ao. Apidiko izy dia andreo tsika jery encyclopédie mitantara an'izay ina moa hoe vava ny fiantsonan'izy io somary jery kely fikaroana aloha amin'ny teny jiosy le izy hoe ahoana ny famakinan'ny W eo amin'ny jiosy. Teny jiosy tena nanao fanitsinany teniny fa ny famakinany ina moa ny W amin'ny jiosy dia tena vava na hoe ve ny famakinana azy. Ho jerevantsika ato le izy fahitako le izy zany azonareo ampidirina amin'izay. Ity dia Wikipédia. Ny Wikipédia moa zany dia ny mpikaroka maneran-tany, manam-paiza maneran-tany zay mpanao ny fikaroana momba ny amin'ny teny, amin'ny chiffre, amin'ny lettre. Hoe ahoana fomba famakinany W izy zareo dia ny famakinany W izy zareo ty tany amin'ny taona moins 200 tany ary zareo Sophère Jiosy no noratra an'ity Sophère Jiosy. Raha hoe Sophère dia ilay mpanoratra ny Sefer Torah. Dia raha hoe Sophère amin'ny zareo. Dia reto mpanoratra ireto no nanao fanambarana tany amin'ny taona moins 200. Io hitantsika io tany amin'ny taona moins 200 tanoany talohan'ny l'an 0. Taloha zay reto hoe BCE zany talohan'ny le BCE zany l'an 0 considéran'io dia talohan'ny l'an 0 zany ny tady moins 200 dia namoaka fanambarana ny jiosy maneran-tany tany amin'ny taona moins 200 tany fa ny famakinana ny lettre W amin'ny zareo dia tsy W hoe o fa ve ny famakinan'io any amin'ny zareo any. Ary tsisy afaka hiady amiko izy ny tompony teny dia tsy hanao hafa firenena kory ny andeha maly an'izareo fa adalàna zany. Ati izy koa manana ny cultureny ary manana ny civilisation zay. Hitantsika eto zany ilay vava. Ity zao ny lettre vava teo. Resatsika teo hoe vava ny anara izy io amin'ny teny hébreu sady mampianatra le teny hébreu dia mamay mamaky teny hébreu tsika sady mahafantatra hoe marina ny tenin'ny Elia ambassadeur-ny Yahosoa fa tena ve ny fiantsonana io. Io zany le vava lettre hébreu izy io. Atao ambonitsika mahita hoe vakitsika Israël description of date followers pronunciation of moderne standard Israël hébreu. Zany hoe ty zany ny fanitsina ny teny hébreu zay nydison'ny olona dia nahitsiny zareo. Zany hoe filazana description zany filazana ny fitenenana mikasika ny prononciation araka ny fanitsina moderne standard ny teny hébreu. Zay prononciation zany izy ty io mazava-be so ohatra hoe prononciation io raha tsy mety eny angitsy anao dia fanazaveko tany hoe ny fanononana ny teny hébreu araka ny fanonana hébreu anazy standard mihitsy moa ny filazana azy Israël hébreu io lettre hébreu zany izy ty Israéli hébreu. Any hoe teny hébreu zany izy ty
dia nanao fanambarana ny Hebreo zany fa tsisy afaka hiady aminazy fa izy manana ny teniny ho ay ohatra ianao zao malagasy manana fomba fiteninao ianao ka rehefa zareo azy idiranao ny fiteniny mahafantatra ny tokony ataony amin'ny teniny izy ka rehefa izy namoaka teny fa makinay io dia tsy idiranao lalina zay mpanazy zay ary zay olona nanaraka an'izany tsy pitinenany zareo zany ka nandeha mahitry tahaka ny Eliatra dia miteny hoe zao ny famaky an'io dia tsy manota intsony zay miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama io zay mantsy ny objectif lasa olona tanteraka tsy mety manao ratsy intsony satria mahafantatra le anarana marina rehefa hainao le anarana marina dia tena tsy manota intsony aorianan'izay eo le lettre vava dia io le soratra vava hitantsika io dia io le hitantsika fitenena izy vava dia fomba fanoratana an'io fanonana io izy ve azy ny vogue zany hoe ve ny famaky an'izy io zany ato mantsy ny prononciation ato ambony ato hitanao hoe prononciation approximate western european equivalent zany hoe mitovy amin'ny fiteniny européenne ka ny européenne rehefa mety hoe vogue dia vogue ny fiantsony anazy c'est un lettre V donc io zany ny fiantson'ny lettre vavy amin'ny teny Hebreo araka ny nanonany Abrahama sy Moshe anazy dia V ny fiantsony an'le W iny fa tsy WO ohatra ny nataon'ny sasany fa tena V direct mihitsiny raha izay jery encyclopédie anakaiky indray tsika aloha Wikipédia anankiray satria hitantsika isa fa Wikipédia io eo ambony io Hébreu alphabet wikipedia.org eo ambony io zao hitantsika tsara wikipedia.org zany zay Hébreu alphabet dia mazava tsara anao zany fa resaka alphabet tia araka ny alphabet Hébreu dia jery indray tsika Wikipédia anankiray indray araka n'izay sary zay jerevantsika indray ato ambony ato mbola misy Wikipédia anankiray izy ty koa zany tany amin'ny taonina mbola tany amin'ny moins 200 ihany koa ty ary ity izy dia navoaka an'zareo tao anatin'ny système photo cananéenne, phénicienne, araméenne ary Hébreu zany hoe ity fanononana ny teny Hébreu ity zany dia aventsika tsara eto alphabet Hébreu lay ty araka ny Wikipédia foana iry ambony hoe wikipedia.org eo amban'le hoe Andriamanitra Abrahama eo wikipedia.org anitantsika eo zany hoe teny jiosy zany izy ity dia l'alphabet Hébreu zany tena alphabet consonance zany hoe abjad dia ato ambany eto am'izay tsy zany ijery am'izay hoe tany amin'ny taona moins 200 talohan'ny l'an 0 indray nisy izy io dia hojerevantsika indray ny fanononana azy tamin'izany fotoana zany dia hoana ny fanonona ny lettre V dia anao jerevantsika ato indray izy ny fanonana ny lettre V ry zareo dia ity indray le vava ity io le vava WAW dia hoana ny fanoratana anazy ny fanonana anazy io V mivaravara be io fanonana anazy V dia ndao hoe jerevantsika ato ambony ato hoe phonème ny phonème zany dia soan'le izy mihitsy ato hoe phonème hoe rehefa miantso an'io no io anao dia ohatran'ny ahoana ny non'io dia hoe V tena V mihitsy V fa tsy hoe O fa V va zay izay le hoe napetrany ato zany ny phonème izy io V mivaravara be io motoka fahitanao hoe io V io zany ny fiantsona le vava io V dia io le vava io ny phonème izy io zany nany rehefa tononona amin'ny vavasinina izy dia V ny fanoratana azy araka ny Wikipédia zany hoe tsy misy olona mahazo mamaly tsony fa ny vava dia tena V mihitsy ny fiantsonana azy ndao ry iverenantsika amin'izay ary le teny Hébreu nefa jerevantsika tany aloha teo zany iverenantsika amin'izay ny izy satria efa nalaintsika sary le izy dia milohany akatsika sary anazy dia aleo zany anoratra aloha soratako mihitsy le nampianariko anareo teo dia fafatsika aloha ty zao dia aventsika vaky soratana amin'izay izy dahoarany ty zao le voalohany iode dia he dia ny famaky an'ity ozy ny jiosy le voalohany ty zany tia toko eto ambany eto zany ny famaky an'ity dia ty zany I dia ny famaky an'ity ahas zay ny famaky an'io
taoko tsotsotra mihitsy izy donc zany rehefa tambatra l'izy de tena ho soratantsika amin'ny normal de lasa mivadika hoe ya, soratantsika eto am'zany hoe ya zany ny famakinan'io ya zay mazava zay io zany ny dadabe Mose ny antso an'io de tsy azonao lavina fa rehefa mahita an'io forme io anao zany de ya ny fihetsiny dadabe Mose an'io de tindray tsika ary am'le W aloha ratsika sary ty aloha de nefa tsika any iny de efa afaka mijery an'iny nareo rehefa avy eo de nefa tsika any iny zany io le ya fa tafiditra amoaka sary ndray tsika zany lay WAH fa vetsika soratana fona aloha izy efa teo mba ho famarinana amin'ny fampianarana anareo petraka tsy le iode de hea de vava de he ahoana ndray ny fanonana nyty de tsika teo nahita tsara fa ny nanonona ny zareo Hébreo an'io de nataony hoe WAH zay ny voasoratra atao anatin'ny transliteration de ny Hébreo nametraka mihitsy ny fanonana nyty ve ty vo hitatsika teo mihitsy ataotsika maintsomaintso tsara mihitsy ity ozy izy ny famakina an'ity dia v no zany zany rehefa mamaky an'ity zany tsika de lasa hoe v de a de h zany hoe ny famaky an'ity zany dia va ataotsika normal am'zay satria tsika mamaky de gauche vers la droite normal de va zany dikan'izay va atambatsika am'izay arany satria ny famaky an'ity ozy ny Hébreo va de apitsika an'ity am'izay apitsika an'ity am'izay eo anolonany ity nefa ny famakina an'ity ozy zareo Hébreo de atao hoe ya grec ah ya de rehefa tambatsika zany ny ya de ny va de io ny mamoaka hoe izy am'izay no avoakany ataotsika mavomavo ya de voalohany zany le iode c ary va VAH io le yava antonon'ny dadabe Mose yava zay hitatsika zao le fanonana ny 4 lettres hébreu les 4 lettres hébreu zany hoe narany hébreu zay miteziny narany Andriamanitra ny Jiosy Abrahama io Andriamanitra Abrahama satria Abrahama no nanonona an'io narany hoe yava io de ny fanonana le lettre hoe yod he vava he ozy ny Hébreo de yava ny fanonana an'io de tsy misy hafa firenena mahazo manovana zany satria zareo tompony no miteny an'izay dadabe Abrahama ny antso an'io Mose ny antso an'io de ny anaran'le Andriamanitra manala ny fahotanany Jiosy mahatonga le olona tanteraka ary tsy manota intsony yava no anarany ianao zany rehefa teo afaka amin'ny fahotana tsy anota intsony tsy teo vereny amin'ny fahaverizana mandrakizay de manatona n'io Andriamanitra Abrahama yava io satria sady nantsony Mose nantsony Abrahama am'izay io ny nantsony izy mianaka ndao tsika hiverina amin'ilay raitsika sary indray ty raha misy maniry ny fampianarana moa de efa raitsika antsoratra iny efa tsika any any iny zany verina am'izay tsika zany am'le tena soratra Hébreo ndao ary Exodose chapitre 15 verset 3 Exodose chapitre 15 verset 3 de zao ndray moako zany ny fandehan'le teny eto zany ny famakina an'ity teny Hébreu ty zany io zao le teny Hébreu ty zao le terme hoe yava de jerevantsika inona mivaky n'io teny io yava ish milshama yava shmo de jerevantsika ny dikan'io ato ty moa zany le fandikana teny diso nataon'ny katolika romana nataony hoe Yahweh ny anarany nefa tsy existe zay terme zay natonga ny hoe efa nesorony zareo anatin'ny baiboly zany terme Yahweh zany satria tsy existe ao zany de zao ny teny ato hoe yava izy manana voa adiako amin'ny teny malagasy de hoe yava dia lehilahy ho amin'ny miady mpiady izy zany dikan'izany yava izy hiznem yava ny anarany to moa zany hoe dika teny diso tony avy to satria tsy izy ireo teny katolika romana reny de tsy raisitsika fa satria nadika avy amin'ny teny katolika romana mandika teny io fa ny original teny original teny yava ish milkama yava shmo
original fa transcription fa transcription mbola tsy complet de zay natonga anazy ny complété ke zao no tena fiantsonan'io ary zao no tena anaran'io amin'ny jiosy de ny dikany somo anarana zay no mahatonga anazy hoe Yava is his name dikany name zany anarana zany zany hoe Yava no anarana hitanao zao ve na ny katolika romanina koa nandiso an'io samy nandiso ny protestanta nanao hoe Jehova katolika romanina nanao hoe Yahvé de samy lasa mpanota dao izy rehetra de tsy haiko zany le anareo na mba inona ny etsonareo any samy manontany tena dolo nareo any hoe iza le natsonareo zay miantso any Andriamanitra Abrahama samy mamadibadika ny boky soratanareo any nareo rehetrarehetra fa ny bokyny jiosy de milaza sady afa-pahotana sy tsy manota intsony zay miaraka amin'le anarana ny teneny dadabe Abrahama sy dadabe Mose ny anarana ny teneny dadabe Abrahama de Yava ary ny fiantsonan'ilay ray anaran'le ray amin'ny voalohany hoe Yod-Sie de hoe Ya de zay no mahatonga ny anaran'ny io Andriamanitra Abrahama io hoe Yava ary zay niantso an'izany anarana zany de lasa tanteraka daholo ary lasa tsy mahay manota intsony ary zay ny planin'io Andriamanitra io tena izy ho lasa tsy mpanota ny olona ho lasa tanteraka ny olona ho lasa olo-marina le olona tena manana ny fiainana manak'izay anjaranao zay maheno anary aloha zany zao mieritreritra mbola hanompo Andriamanitra tsy izy venao mbola hanaraka Andriamanitra diso anarana venao zay na tonga nanome an'le daty teo zay na tonga nanome an'le daty teo hoe jereva am'izay le anareo izy natsonareo any nanome daty zao ho an'ny Sefer Torah ny jiosy momba ny Abrahama momba ny Mose de nanome daty koa de samy mandray resona am'zay satria samy nandiso daholo ingeny nareo olombelona rehetra nanome daty koa ny bokyny Silamo eo tany amin'ny taona plus 600 ny vao navoaka an'zareo de iza zany no anaranao raisitsika zany raha tena hivavaka marina ianao de valiny raha tena hivavaka ianao andana miverina ny original de ho afaka amin'ny fahotana ianao tsy hanota intsony ianao ho lasa parfait ianao ary araka amin'io Andriamanitra Abrahama io ianao zay zany ny lesona antsika androany namantatra hoe iza le anaran'ny Andriamanitra Abrahama tena marina fa ny ankoatran'io de tsy izy daholo de mazava ho azy ny anaran'le Andriamanitra Abrahama tena marina dia Yava ary nantsoy ny Isaia io any amin'ny Isaia toko fa misy 24 ngaminy izy Isaia 26 mosa 24 tsy tadidiko tsara izy Isaia hoe natsoy ny Isaia mpaminany mihitsy izy io zay vako rahato le izy Isaia 26:4 l'izy fa tsy 24:4 Isaia 26:4 mijerevantsika kely boky Isaia toko fahaenina amby roapolo de voateny ato mihitsiny araka ny translittération sy ny phonème zany mazava azy miaraka am'ireo Isaia 26:4 ao amin'ny boky ny Sefer Torah ny jiosy Sefer Torah ny jiosy ty vaketsika ity io izy io zany le rangotra koa ny jiosy io io lay soratra ny jiosy io fa tsika tsy andany ihany rehefa misy dikateny to akaiky to de aleotsika mandika an'le dikateny abitro va Yava adeyad kibia Yava io izy io fa mitambatra tsara io Yava tena mazava be mihitsy io tena ny anarany dada Yava zany de hoe Yava ary tena miaraka tsara izy io rahantsika mahita be nyvandravanao ke araisiko soratra hoe tena ny fiantsonana azy de tena atao hoe Yava mihitsy izy rahantsika nahita teo nao ke jevantsika tsara le soratra io tsika hoe zao ty de nitohiny ty Yava ito le soratra ito dasikely fa disitsika lo le to alefa am'izay ty aniny mitafiditra any iny de ty le soratra zao ty io tanareo io zao le ty ambony ty ambony ty zao le io ampovoany io izy io de midina atao satria de droite vers la gauche de ty le toy ty Yava ty ambany ty io
io zany le Yahva fa tena milahatra tsara mihitsy dao alaiko sary de mihinanareo de hitanareo tsara fa hoe tsy tanainga izy zany de ndao metsika hoe tena fiantsonana azy mihitsy ny hoe Yahva io zay ty zao le ty io le de ty nytony rehefa aveo io nytony Yahva zay de hitanareo tsara fa tena anarana fiantsonana azy mihitsy le hoe Yahva ka zay ny anaran'le Andriamanitra Abrahama Yahva no anarany de matoky zany fa voaraintsika am'izay le hoe ny anaran'ny Andriamanitra Abrahama zay nytonony dadabe Mose ary meny Elia teto am'izay ny fanazavana le anarana Jiosy zay tena mahatonga olona parfait ary non pécheur non sineur any hoe tsy manota intsony de izany anarana zany no antsoina hoe Yahva Andriamanitra Abrahama io zany rehefa tsy niantso an'izay ianao de diso io Andriamanitra anao io niantso Andriamanitra tsy izy ianao ary voafitaka ny teny izy de ifitiavana moa ny Elia miantso atsika sady misintona atsika iaino hoe jerevo Andriamanitra Abrahama io fa io le tena mpamonjy io de hojerevantsika am'izay hoe rehefa niantso an'io ary dadabe Abrahama sy dadabe Mose tany amin'ny taona 1000 hoany mahery tany tsisy talohany ny bokin'ny Islamo zao tateoriana plus 600 taty taoriana elabe zany tena taoriana elabe fa ny bokin'ny Jiosy sy Torah kosany tany amin'ny taona -1500 -1800 tany hoany zay zany nitraneny indrindra ka raha izay mitraneny indrindra azako anao zany tsy azo toerina zany le teny dikan'izay fa ny marina zany de ny tenin'ny dadabe Abrahama sy dadabe Mose ary niantso an'io Andriamanitra io izy mianaka tamin'ny anarana hoe Yahva vonjerevantsika teo zao zay ahitantsika teo donc nampikely an'izay teny zay hoe faranako anazy zany am'izay mba afapo tsara mihitsy nareo nao jerikely amin'ny dika teny gasy aloha de zay ho avantsika rikatra amin'ny teny manaraka izy somary kalika kely atao amin'ny aiza moa zany Genesis 21-23 oke tsika jeren'izay Genesis 21-23 zay Genesis 21-23 na hoe Bereshit moa zany filaza azy atao amin'ny Genesis 21-23 mbola toin'le teny teo apiko zany le izy Genesis 21-23 de hitatsika ato fa tena niantsonarany Andriamanitra mihitsy izy amin'ny anarana hoe Yahva izany izy teo Vingtième 33 nijerevantsika fa tsy 23 Vingtième 33 nijerevantsika kely azafady indrindra ho an'izay manaraka fa 33 le izy fa tsy 23 Vingtième 33 ngaman'izay 33 izy ty indray le rangotra koa ty de io ny anaran'ilay Andriamanitra Abrahama zao io mipetraka io ampovoany io le iode he vava he io le alphabet hébreu Yahva zany anarana izy io hitantsika tsara hoe ao amin'ny Genesis 21-33 de mbola miteny mihitsy le Bereshit Vahita Eshel Biver Shava Vaikrasham Bshem Yahva Eloham Elolam safady indrindra io le terme hoe Yahva foana zany hoe Abrahama zany de tena niantso mihitsy le anarana hoe Yahva aveka tsika ndray miteny anglisy adivoko aminareo and Abraham planted a grove in Beersheba and called there on the name of Yahva the everlasting any hoe niantso naran'Andriamanitra rehefa nametraka zavatra atao amin'ny toerana ananka io zany ataontsika malakilaky ny dikateny satria asa lavitra ny teny zany hoe io zany tsika de mahita mihitsy ny hoe Abrahama de tena niantso toko sy andininy telo zao nomeko anareo teo atao amin'ny Genesis 12 de Genesis 13 de tena hoe Genesis 21-33 ny farany hoe tena niantso an'io Andriamanitra io izy tamin'ny anarana hoe Yahva ny Andriamanitra Abrahama zany
zay tany amin'ny taona moins 1900 sy Mose tany taona moins 1200 moins 1300 tanoany dia tsy izy anaran'ny Andriamanitra fa Yahva. Rehefa tsy izay zany dia tena diso ianao ary manekenao diso satria manino famonjeny ty fitiavana anao vonjena ty tsy resakinona fa hoe andao vonjena ny fanahinao. Rehefa teo vonjena zany fanahinao dia maiza menao zay. Rehefa tsy teo vonjena ny fanahinao dia aza rina dia vita. Fa ho an'izay olona mitady famonjena maiza meno ny tenin'ny Elia. Fa famonjena nataon'ny Elia anavitra anao. Hijerindrentsika amin'ny manaraka zany hoe dia inona ny toy izay. Satria rehefa ohatra anao zany ka manaraka an'izay tenin'ny Andriamanitra Abrahama zay dia nakaiza io Abrahama io no niresaka rehefa avy io Andriamanitra Abrahama io niresaka anakaiza izy io ary aiza ny teny inona farany, iza ny tokony menona amin'ny farany zany. Ho resantsika indray zay manomboka amin'ny fampianarana manaraka zay efa tsy hoeninareo mety ho rapitso mety ho afaka pitso fa teo zany dia efa andeha dia enotsika indray toy hoe nakaiza izay dadabe Andriamanitra dadabe Abrahama zay, nakaiza iza no mitondra n'izay mbola famarinana zay, aiza io Andriamanitra io zany niaraka amin'ny iza io Andriamanitra Abrahama io dia atsika moa fa niaraka tamin'ny Mose dia ahoana zany ny toyny raha amin'izao vanantsika zao aiza no ahitanan'io Andriamanitra Abrahama io dia valiny miaraka amin'ny Elia izy amin'izao. Dia zay zao toriko aminareo zao fa mandrapatonga ty amiko aty ho jerevantsika mihitsy ny famarinana ho alefantsika kely fa tandroantsika mahita tsara mihitsy hoe i Abrahama dia manana le Andriamanitra ntsona ny anarany hoe Yahva ary ohatr'izay koa Mose Yahva tao Mose moa nafatany hoe Yahva fa atao amin'ny Abrahama mbola Yahva ny etsony anazy fa atao Mose vao nataony hoe Yahva ary ny mpaminany ny antso hoe Yahva. Zay vao tena mazava tsara zany sary ka mirary soatsika rehetra samotainao soary samby arafaly tao hoe fantatsika rehetra maneran-tany aty famonjena maneran-tany zao rehefa ny Elia zao mamonjy ny rehetrarehetra na Israely any ianao na Araba ianao na Anglisy ianao na Vietnamiana ianao na Sinoa ianao na Amerikana ianao na Afrikana ianao ho an'ny rehetra ny famonjena. Elia tonga amonjy, Elia tonga navitra, Elia tonga hitondra ny famonjena ho an'izay maniry ny hovonjena ary tsy anaikitsony ho vonony devoly fa mba ho avitra amin'izay aza matahotra tonga ny famonjena atsika. Tsy misy tokony atahorana ntsony fa velona zany Andriamanitra mahery Yahva zany ary zany ny maniraka ny Elia ankehitriny misolo tena azy mivantana Elia ankehitriny vava ianatona ny dada Yahva ho famonjena ho anao. Zay ny tenin'ny Elia ary voninahitra ho an'ny dada malay Yahva, voninahitra ho koa an'ilay mpamina ny faran'izay ny rany resantsika mihitsy ny momba ny mpamina ny farany io ary ny mpamina ny faran'izay ny rany io dada malala Yahva io ny anarany dia Yahoshua. Ary ho jerevantsika mihitsy ny hoe iza io Yahoshua io ho tonga any mantsy tsika ahoana ny teny nambaran'io dada Yahva io, inona ny tenen'io Andriamanitra Abrahama io ho jerevantsika dia satria ny tanjona ho afaka amin'ny fahotana ary ho tsy manota intsony. Ary ny olona hitanao mitoreto Elia, ilay olona tsy manota intsony eto ambony tany ary ilay olona tanteraka noho ny amin'ny fiarahany amin'ny dada malala Yahva andao hiaraka amin'ny Elia ianao. Voninahitra ho dada malala Yahva ary efa afakitsika. Sotra betsaka dada malala Yahva noho ny amin'ny teny izy nomenao fa ny teny nomenao tena fitiavana ary famonjena mampisaintsaina ny olona rehetra eto ambony tany hoe ho aiza ianao. Elia mangataka dada malala Yahva aza vela vonony devolintsony ny olona fa ampy zay be zay efa mahatoloana tsikondreony amin'ny elo any zay vonjeo ny olona dada malala Yahva zany ny angatany Elia amina hamonjy ny olona ary hanavitra ny olona ary iaino ny tenin'ilay mpamina ny farany izay mbola ho azy avaiko hatramin'ny Tsipiriany mihitsy ny hatsarany zany mpamina ny farany zany Yahoshua manany dada malala Yahva maneho ny voninay tao sy ny herinao amin'ny anarany Yahoshua. Halleluja, amen. Dia mirary soatsika rehetra samotainao soa ho amin'ny fitohizany fampianarana amin'ny manaraka indray veloma tomboka.